Miarabantsika tsiraiavindray tratra izao marenana lakamisy fahina amby folo volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola hanomena izao maraim-baovao indrindra ahafahantsika mandray ny fahasoavany. Randerantsika ny amofonenany io dia vavaksika Tompoandriamanitra tolotra ianao ny terany laza ny asa voninahitra sotroanao izay fanomenao zava-tsoa indray ankehitriny tena ahafahana mandika ny teninao etezenao hiasa ao anatinay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Tena mofonenantsika androany dia manao alaviro ny fiahiahiana tsy mahasoa. Ray Mateo 2:5 manao hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Hoy ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Amen. Raha manolotra ny tsara indrindra avy aminao ianao asa manasatra ny tenanao sy ny sainao amin'ny fiahiahiana momba an'izao fiainana izao aza simbahana mitebiteby ny fanandramanao ara-pivavahana fa zao matokia fa hiasa ho anao tokoa ny tompo ary ianao an'izay tsy hainao atao samirery izy mihoatra noho ny hanina manko ny fiainana. Maro ny tebiteby tsy ilaina akory sy ny fahoritsaina momba an'ireo zavatra tsy azo ovana. Tia ny tompo tokoa ny ametrahany zanany fitokisana tanteraka aminy. Andriamanitra marina sy mahitsy ny tompo itsika. Tokony hatsapany fahatsarany sy ny fahamarinany eo amin'ireo zavatra lehibe sy madinika eo amin'ny fiainana zany. Ireo izay mitahiry toe-tsaina feno tebiteby sy fitarainana dia mandahy tsy hahita ny tanany mitarika. Fahadalana ny fiahiahiana tsy mahasoa ary natokana ho antsika tsy hijoro tsara anaty Andriamanitra zany. Rehefa miditra ao am-po ny fanahy masina dia tsisy intsony ny faniriana hitaraina, tsisy intsony ny faniriana himonomonina noho ny tsy fananantsika izay rehetra irentsika. Tsy hanao izany isika fa hisaotra an'Andriamanitra mifoha tokoa noho ireo fitahiana izay fahazontsika. Misy fitahiana anankiray mety ho azon'izay rehetra mikatsaka azy araka ny tokony ho izy dia tsy inona izany fa ny fananan'Andriamanitra ary fitahiana izay amitaona amin'ireo fitahiana hafa rehetra ihany koa. Raha toa isika manantona an'Andriamanitra tahaka ny ankizy madinika mangataka fahasoavana sy hery ary famonjena tsy mba hampisandratra antsika fa mba hampitondra antsika fitahiana ho an'ireo manodidina antsika dia tsy ho lavin'Andriamanitra mihitsy ny fangatahantsika. Tonga teto an-tany Kristy ary manolotra ny ainy mba azahoantsika famonjena mandrakizay. Irindra hanodidina ny tsirairay avy amintsika ny rivo-piainan'ny lanitra mba nehoantsika amin'izao tontolo izao ny ohatra izay manome voninahitra ny fivavahan'i Kristy. Ny toe-tsaina izay manjaka any amin'ny lapan'ny lanitra no tokony hanapaka antsika amin'izao fiainana izao ary ny voninahitra Jehova no valosoan'izay rehetra manompo azy any sitrapo. Amen. Vavakisika saotranao izay raha eo amin'ny izany fitiavanao zany. Ampianaro izahay tsy tebiteby ary tsy salasala na ihany koa sariana an-tsaina ny amin'ny ho avinay fa satria efa napetraka feno am-pelantananao ny momba ny rehetra dia ampianaro izay handeha am-pahatokiana ary faly sy ravoravo aminao tokoa. Aminaran'i Jesosy. Amen.